kendreny fanjakana ho kendaina ny malagasy miara-miainga ka sain'izy ireo hosakanana amin'ny fomba rehetra tsy ahafahana mandrotsaka ny kandida sy olom-bavam-bahoaka MMM manerana ny nosy. Teratany vahiny roa no kilan'ny afo ny doran'ny fokon'olona tao Nosy Be androany maraina. Olona 4 kosa voalaza fa mifandray amin'ny fanondranana tova no mbola ho tadiavina. Tsy nipoaka ny boba androany teny Akatso. Mitaraina kosa ny mpivarotra sy ny mpitatitra amin'ny fitokonana lavarena ataon'ny mpianatra. Etsy ankilan'izay ny filohan'ny université manamafy fefanandreny vadim-pianarana ireo mpianatra mitokana androany. Ary farany telefonina an-tsekoly mbola tsy tafiditra ao anatin'ny toe-tsain'ny mpianatra ny manararaotra ny fahalalana omeny ny interneto. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Ny zoma 10 octobre fidio ajo laharana fahenina. Andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride, pneu tsara kalitao, mampilamina ny dia. Mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron, lalan-tany, lalana be vatovato. Misy amin'ny rehefa izay ilainao. Ho an'ny fiara-tsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus, sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary. Fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara, Antananarivo, Techno, Neus, Center 67 hectares. Good ride, mandeha am-pilaminana. Raha fahoaza fa milamy ty tanàna tiky Madagasikara ty misy asa. Raha fa mefa misy asa mandeha koa ty transport ty asa ty aty. Zay raha misy mpitondra tsara sy mahay mitatana mety lasa lavitra antsika fa tsy korosofahana ohatr'izao foana. Tokony mba hisy mifandriam-pahalemana satria jalo ny vahoaka majinika. Te hiova ve ianao? Fidy io ery rajonary mampianina. Malagasy miara-miainga ka mpitondra nompo fa tsy ho topoiny. Ny zoma 10 octobre fidio ajo laharana fahenina. Tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy ampanatsana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Nodoran'ny mponina tao Ambatoloka Nosy Be Elville ny vazaha roa, frantsay ny iray ary italiana ny iray, hoy ny gazety frantsay Le Figaro nivoaka androany. Mandidina ny 3 arivo ka hatramin'ny 4 arivo ny vahoaka ny farimbona nandoro ireo vazaha ireo, hoy ihany io gazety io. Androany tamin'ny 7 ora maraina no sehon'izany araka ny loharanom-baovao no amarinay avy any an-toerana. Raha ny vaovao azy farany mbola nitohy androany folakandro ny fitadiavana olona 4 hafa voalaza fa mifandray amin'ny fanondranana tova izay nitomboan'ity raha ity omaly fanadihadina. Mandrara mafy ny teratany sy ireo nizaka ny zopirenena frantsay tsy azo any Nosy Be Elville ny ambasady frantsay eto Antananarivo nanomboka androany no nizavanseho tany an-toerana. Teratany frantsay roa antsoina hoe Sébastien sy Roberto raha ny vaovao noteterin'ny site Tana News androany no nodoran'ny olona velona araka ny loharanom-baovao avy amin'ny ministera andraraham-bahiny frantsay indray dia ny iray amin'izy ireo ihany no teratany frantsay. Mitantara tamin'ny Antsoatarby ny iray mpianakaviana iray mipetraka tsy lavitra nandoran'ny olona andreto vahiny roa ireto. Any amin'ilay tanàna hoe Madiry kely na Dar es Salaam 9 kilometatra mialan'ny Elville dia misy vazaha roa no doran'ny fokon'olona moa zany tsy dia fiteny azy fa nidoran'ilay fianakaviany le izay nitarika an'ilay korotana omaly. Maraina zany dia miverina tany amin'ilay Madiry kely le ray aman-dreny dia avy eo nandoro an'ilay vazaha le hoe niayahiny zareo nangalatra an'ilay zaza. Resaka trafik d'organe na fanondranana tova no naninjian'ny vahoaka andreto vahiny roa ireto. Raha ny vaovao azo avy any an-toerana, ny nafaty ny ankizilahy kely iray
20 taona sy nahitana ny fatiny tao an-tranondreo vazaha no nambaran'ireo mponina fa porofoka nahatonga azy ireo naka andreto vazaha ireto ary nandoro azy ireo velona androany maraina taorian'ny korotana omaly Tanosbe vokatry ity raharaha ity. Tamin'ny omaly maraina tamin'ny sivy no misy mpiasa zany mpiasa trano no niteny tamin'ny le rahanga io hoe zanakanao anie tsy very fa maty de hoe maty izy de hoe efa mivonony ny vazaha de mivonony vazaha hoana de farany le sendra tsy tao zany le vazaha de nivoain'le mpiasa trano ny trano tao amin'le vazaha de nahitana tao anatina congélateur reny nahitana fatina zaza zany fa tsy otsony ny tova na hoe organe moa zany amin'ny teny baiko teo zany natonga an'le ray aman-dreny io nitarika an'le olona tao Dar es Salaam hiakatra ty Elville. Manoloana ity raharaha ity miandry ny fitsarana malagasy hahafantarana ny marina rehetra momba izany ny fitondram-panjakana frantsay manodidina 700 eo ny frantsay ao Anosbe na izany aza tsy nikidika vazaha hafa ireo mponina any an-toerana ankoatran'ireo roa nidorana ireo. Ny aty Anosbe mizara roa ny vazaha italiana sy ny frantsay. Frantsay zany no anisan'ny nanao an'le zavatra tsy mety io. Mampime nefa ny italiana misy italiana koatra hoe voaroroy fa tsy voateniteny. Zay zany ny zava-misy. Ny vazaha aty ny consul ny teto Anosbe nefa nandefa message tany Antananarivo hoe mikorota ny Anosbe fa ny vahoaka zany sy le fokon'olona sy le fianakaviana miandry ihany hoe tokony andraikitra le gendarme andeha hisambotra an'le vazaha de tsy nataony zareo zay de zay natonga an'zareo le fokon'olona nandoro an'le vazaha tamin'ny maraina teo. Araka ny vaovao farany voaray io hariva io mbola misy olona efatra karohina amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra kosa na ny vahoaka no mitady azy ireo na ny mpitandro filaminana. Isan'ny nampimenimenina ny mponina ka nampitatra ny tranga iray ity ny fahalemen'ny zandarmeria tany an-toerana izay tsy nandray andraikitra rampitaona sy efa niara-ny atezeram-bahoaka ihany koa ka namay trano omaly. Ialana tsiny ny fetezana teo amin'iny fanadihadihana iny iverenantsika ny mahakasika izay rehefa vonona ny sary. Mpanendaka roalahy antsoina hoe Olivier Nambrôpolo taona sy Jean de Dieu 20 taona indray no trantehaky ny fokon'olona teny Bevalala omaly tokony ho tamin'ny 4 ora hariva rehefa avy nanendaka mpifankatia teny an-dalana. Nambaran'izy roalahy tamin'ny antsy ireto farany sady noraonany anome izay rehetra teny aminy. Lasany tamin'izany ny vola 3 arivo ariary ny finday miisa 2 ka hatramin'ny kiraro nanaovan'ireo mpifankatia ireo. Taorian'izay no nitsoaka ireo mpangalatra saingy izao tratrany fokon'olona izao ka nateriny teo amin'ny polisy tao Tanjombato natao fanadihadihana. Ny ankizy ireo tsy vao izao no nanao izao asa fanendahana izao. Androany moa izy ireo natolotra ny fampanoavana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray tsy nidina nitsehatra ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny andro faha-4 ny fitokonana nataon'ireo mpianatra teny Ankatso manoloana ny toby fiantsonana androany maraina. Tsy nahafapohan'ireo mpianatra kosa ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny famaliana amin'ny ampahan'ny fitakian'izy ireo. Manameloka kandida iray izay efa nitantana ny volam-panjakana ary mampiasa ny vola amin'ny miliara amin'ny fampelezan-kevitra ireo mpianatra nefa tsy mety mahavà ny olan'izy ireo. Samy sedra olona avokoa ireo mpianatra amin'ny tsy fahazoan'ny vatim-pianarana feno, ireo mpitatitra amin'ny tsy fahampianiversement, ireo mpivarotra amin'ny fampiantoka. Tsy misy mahazo tombony vokatry ny fitokonan'izy ireo nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo. Manameloka ny kandida izay nambaran'izy ireo fa efa nitantana ny volam-panjakana ary mampiasa ny vola be izy ireo. Noho ity olan'ny vatim-pianarana miverimberina tsy mety ahitan'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny ministera ny vola vahaolana ity. Ahoana moa 800 milliards amin'ny anina amin'io anio ao amin'io propagande tsy latsaky 800 milliards ahoana ny ankizy tsy mena vola hatramin'izay ny fanjakana navitan'io navitan'io fa ahoana nandroany tsy mahavitan'io sa ve tsy azomena vola tsony zay fa tsisy anaovana propagande tsisy anaovana propagande tsy mahazo vola tsony mpianatra tsy miafako madama zay miezaka milamina fa misy ale manakorotana ohatra mandorondorana zavatra reke misy mpianatra koa amireto de reny le mampatonga reny hoe moraiky tonga ty nefany misy mpianatra kory mandorana reny misy mpianatra kory gafigafy de zao tonga am'zao de nefa tsisy zavatra tsy mba tsisy milamina tsara ny mpianatra tsisy korotana ahoana maranila omena
tena andramena omena vola amin'ny alalany ahoana moa ny miaramila omena vola avy amin'ny bois de rose dia ahoana zay mpianatra ty zay mianatra zany tsy omena vola zay mba sahirany zay jerena ny trantsehatra ny mpitandro ny filaminana androany maraina tsy karitry ireo samy mpianatra kosa fa nisy mpanana roatra ka isan'izany ny mpangaro-paosy ary misy andian'olona tonga manakorotana raha ny fanazavan'ny mpianatra ka mahatonga ny fisamborana ny mpivarotra sy mpitatitra etsy-andany manohy ny asany fa tiantoka tanteraka ho azy ireo amin'ny tserinandro ity noho ny fitokonana eto akato tsy mandeha moa zany tena moa le azo lazena am'zao sy raha fitafeny io fa dia tsy lahany daholo dia fa ao izy mipetsaka ao fa tsy hita zay anaovana azy lasa perturbe hatramin'ny source fandehan rehetrarehetra presque 50% mihitsy ny perte amin'izao zao dia le resaka tourne anay zao la 160 misy tourne anay 3 minutes zany mandeha manomboka misipika hatramin'ny 4 arivo zay nefa mikorotana be nefa le course anay raha ohatra ka hoe isaka mitrango ohatr'izao le zavatra zany dia tsy hisy karamanay mihitsy zany mparivony any fa mijaly be zay ny patron mety ho azony any zay tsy mahazo vola mihitsy manomboka tamin'ny latsinainy fomba mitondra 50 000 zay 60 000 isan'andro ohatra nefa zay zao hatramin'izao tsy nahazo mihitsy satria tratrany ty korotany ty foana ny ratsy be amina mihitsy ndraiky izy satria na ny asa lera tsy hisy vanina zany nefa ny patron moa zany versement tsy maintsy versement ihany nefa zay lasa mitsoraka koa nefa tsisy kadansa dia samy fanjery fotsiny any ambany eo zay ireo mpianatra izay miatrika ny fanadinana dia anisan'ny latsibatry ny korotana teto akato saingy nitapakandro maraina tamin'ny terinandro ity no ny ayay izy ireo saika nilamina kosa izany tamin'ity androandroany ity Mahalona ny hetsika izay niantomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity teny Ankatso nanamafy ny filohan'ny Oniversitena Antananarivo fa efa milamina ny raharaha amin'izao fotoana izao. Efa nivoaka 3 andro lasa izay ny tety-andro ny fizarana ny vatsim-pianarana ary efa manomboka mandray izany ihany koa ireo mpianatra izay nitokony androany dia tsy mbola feno aza ny fangatahan'izy ireo. Satria ny vola andoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra dia nanomboka tonga tety amin'ny Oniversitena Antananarivo omaly alarobia. Niezaka voalohany tsy maintsy natao dia ny tsinjarana azy faran'izay aingana teo amin'ireo sampam-pianarana enina. Ny akabeazan'ireo sampam-pianarana dia androany no nanomboka ny zara teny amin'ny établissement. Tiana ny manamarika eto zany fa raha tamin'ny voalohany ny mpianatra teny amin'ny école supérieure polytechnique omaly ny nitsinandray dia nanomboka androany efa nandeha ampilaminana betsaka ireo mpianatra nandray ny vatsim-pianarana teo amin'izareo. Pejy afa-kosa indray raha nodingana tokony ho izy no volavolain'ireo voakasika mivantana amin'ny fandrindrana sy fanaraha-maso ireo tahiry mila 5 volana any ho any vao afaka miroso amin'ny fivarotana ireo tahirin'andramena no gazan'ny fanjakana. Mbola tsy ho vita atao anatin'ny fotoana fikarakarany fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izany na dia efa eo ampitadiavana ny lalany faran'izay fohy indrindra azy hikarakarana izany hoy ny avy eo amin'ny banky iraisam-pirenena. Irisoana ihany ny fivarotana ireo andramena ireo araka ny tolobatra iraisam-pirenena ary anara-maso akaiky izany ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena. Ireo azo no gazan'ny fanjakana tafiditra tamin'ny resaka fanondranana sy fikapana tsy ara-dalàna ihany no voakasika ity fivarotana ny faneken'ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena ny WWF ary ny Alliance Vargas tamin'ny filohan'ny tetezamita ny 2 octobre lasa teo ity. Tsy mbola misy fantatra mazava loatra eto na firmarina ny isandreo bois de rose any amin'ireo toby isatsokaziny izay nitazonana izany mbola mandalo dingana maro fa ho tanteraka ny fivarotana ireo azo sarobidy ireo. Raha iresaka chiffre tsika anisan'ny étape voalohany ny processus de transparence io dia le marquage sy le fanisana satria araka ny fantatritsika hitantsika ombenimbeny any amin'ny gazety eny dia ataontsika hoe misy décalage zany ny chiffre na any amin'ny entité hafa na any amin'ny entité hafa zany ka ny zavatra atao voalohany akoatra ny sécurisation sy ny traçabilité zay traçabilité moa zany dia le marquage sy ny fanisana le hoe firy no
amidy amin'le bois de rose saisie et sécurisé. Na dia efa mandeha aza ny resaka mikasika ny famatsiana ny fifidianana amin'ny alalan'ny fivarotana ny andramena dia tsy izay no antony nanaovana izany amin'izao fotoana mialohan'ny fifidianana izao raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Tsy mbola voaresaka ihany koa ny androtsahana ny ampahany amin'ny vidin'ny andramena ho an'ny mpitandron'ny filaminana. Ny ampahany betsaka amin'ny vidin'ireo andramena dia anasoavana ny sosialim-bahoaka indrindra amin'ny faritra ny alan'ireo azo sarobidy. Ny ambony kosa arotsaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Na ao amin'ny miaramila ary dia mihena amin'ny toerana le bois. Zay ny anisan'ny antony namaika anazy. Ngeza indrindra amin'ny vola dia makany ho any amin'ny fampandrosoana projet de développement. Ny sasany miditra amin'ny budget général de l'État. Iny anjarantsika malagasy no mieritreritra n'izay tena fanaovana. Araka ny fantatra hoentitra ny fitantanana ny vola miditra amin'ny alalan'ny bois de rose ary mety hisy ny fanaraha-maso anatiny sy ivelany mikasika ny fangaraharany ny fitsinjarana izany. Ny filohan'ny teteza mita ny Premier ministre ary ny ministry ny vola no miara-mitantana izany eo ambany fanaraha-maso ny comité de pilotage. Mbola resaka hafa ny mikasika ny fivarotana sy fanondranana ireo andramena eo ampelantanan'ny mpandraharaha izay fananaovana fanambarana tamin'ny taona 2024. Ny fampidiran'ny Madagasikara ny andramena ao anatin'ny lisitra faharoa ny CITES kosa no entina andrindrana ny fanapahana vaovao izay mbola miato aloha hatramin'izao. Miainga indray ny kaparanjo manaraka ho an'ny kandida filoham-pirenena ajo Andrianenarivelo misy mikendry ny anakanana an'ireo kandida député malagasy miara-miainga manerana ny nosy mba tsy ahafahan'izy ireo mirotsaka ho vidiana ankehitriny. Ora vitsy mialohan'ny tokony amohan'ny senita ny lisitra mahakasika izay fanadihadiana. Miakatra trano na eny anivon'ny vahoaka malagasy na eny amin'ny sampanao politika ny tanjaky ny malagasy miara-miainga atao anatin'ny fampielezan-kevitra. Inona no antony ilazana izany? Miala indray ny kaparanjo sy ny fanotohinana n'ity vavonana manohana ny kandida Hajo Andrianenarivelo ity. Nolazain'ny ministeran'ny atitany raha ny fanangonam-baovao natao fa hoe efa misy tompony ny anarana hoe VPM MMM na ny vondrona politika miaradi amin'ny malagasy miara-miainga ka izay no tsy mahara-dalàna ny ireo kandida député mirotsaka manerana ny nosy. Raha izay no izy dia tsy afaka mirotsaka zany ireo député ireo. Io anarana io anefa anarana izay tsy nahazoan'io vovonana io fanamariana na fandavana tao anatin'ny efa-bolana voalazan'ny lalàna fa hanaovan'ny ministeran'ny atitany izany taoriany nametrahana ny antota taratasy. Antota taratasy izay efa voaray teny anivon'ny ministera hatramin'ny volana May tamin'ity taona ity, izany hoe efa dila ela ny efa-bolana voalazan'ny lalàna tsy nisy ny fanamariana azo. Raha ny voalazan'ny lalàna ihany rehefa tsy misy ny fanamariana tahaka an'izany aorian'io efa-bolana dia midika ho fanaiken'ny fanjakana ny fijoron'ny antoko na ny fikambanana na ny vovonana nanao ny fangatana izany. Mazava araka izany fa resaka politika indray ty miainga ity mba tsy ilazana hoe tetika maloto ny mpitondra fanjakana ankehitriny, tetika izay porofony ny zava-misy any amin'ny faritany ihany koa fa hatramin'ny haino aman-jery any amin'ny faritany dia mahazo toromarika manokana tsy andefa ny ako ny fandalovan'ny kandida Hajo any amin'ny faritra ka isan'izany ny TVM sy ny RNM. Iza no matahotra ny kandida Hajo sy ireo mpiaradia aminy? Iza no voatotoina amin'ny firotsahan' ireo kandida député miaradia amin'ny malagasy miara-miainga? Hampilamina ny firenena ve ny fomba fanao ara-politika tahaka nyity voizina amin'izao fotoana izao ity indray? Sa izay ilay fiovana hita mivaingana amin'izao fotoana izao? Moramponina ambanivolo mifandray amin'ny kandida Hajo Andrianenarivelo noho ny efa fahazaran'ity farany mijery ny tontolon'izy ireo. Teto Imadiala na dia teo aza ny ara-tsy miandro tsy nasakana ny feonan'androtoda teto. Ity komina ambanivohitra ity izay iray amin'ireo komina nanombohan'ny kandida Hajo vavaasa fony izy mbola Prime Ministre lefitra. Nahitatomavy tamin'izay zavatra nangatahana taminao, ahatragno lampy, ahatragno mito, ahatragno kianja ndrakefiny soanindrina, ahatragno amin'ireo écotourisme, ahatrato amin'ity lycée ity. Misy ny fohiezaka, misy ny lavitrezaka, misy izay rehetra nampahatenany monsieur le député de zay trafika enao memahery fa zao aza ro ny resaka taminy taigny lapy fa mila lycée tato efitragno ny lycée ato Marivato atia tonga dia tonga avy egny ambositra agnao amin'ny zoma dia igny afaka herinandro igny dia tonga hady fototra tonga dia izy ka ny fahitana ny fomba fiasany tonga dia pan ka dia sa olava resaka koa na olava teny tenanay Andriamatoa filoha fa ny tsara-pahafantarana amintsika angamba dia ny fanaitanana antsika rehetra hifidy. Kabary fampiresana ny malagasy fanaitanana ny rehetra hiara-iainga hanafitra ny firenena
no nataony kandida ajo. Ity kandida ity izay mijoro amin'ny fampiresapirenena hatrany manoloana ireo faninjehana samihafa ataon'ny mpifaninana aminy izay efa nisy nandalo taty amin'ity faritra ity ihany koa. Ela loatra ny voaka malagasy no niakitra zavatra tsy mety rehetrarehetra nangataka fanovana isika menakavy nanomboka tany amin'ny fitopolo sy 700 tany tonga ianty ny 13 tsy mety tanteraka mbola zaza kely izahay nefa nangataka fanovana ny ray aman-dreninay sola aloha ihany zay tia mbola tsy tanteraka foana ny fanovana. Inona moa ny fanovana dia tavavoaka malagasy dia tsotra ihany mba hitovy ny zanaka malagasy rehetrarehetra mba tsy tompony mangatakatony tsony ary mba tsy haniry olona fa mba ho irin'olona amin'izay isika malagasy tsy vaky volo. Niezakitsika nitolontsika nitolona ny ray aman-drenitsika kanefa tsy mety tanteraka zany zay no natonga anay marobe ireo nanapa-kevitra mety misy frena politika samihafa mety misy antoko politika samihafa kanefa rehefa nifandinika dia mitovy tanjona ary zay mazava-dehibe dia ny ampandroso an'ity firenentsika ity ary zay no natonga ny hoe malagasy miara-miainga satria rehefa nandinika izahay dia betsaka ny malagasy mitovy jery mitovy fanamby ny mangetaheta ny mba nisoa nyity firenena ity ka izay ny rahanay ary zay nanapa-kevitra hirotsaka filoham-pirenena. Betsaka fangatahana nataon'ny député teo betsaka fangatahana nentin'izy ireo omeonareo vato koa izy ireo mba hahafaha mitondra netaetanareo toy ny nanomezanareo vato anay anatanterahanay netaetanareo zay hoentin'izy ireo. Zay no fanamby lehibe eo apetrakitsika nangataka betsaka ny fangatahana nataonareo teo distrika ny Madialy zany efa vita rehefa lanitsika io ny distrika voalohany tsika tsy mba mifandangalangy zany zay zavatra nangatahana ko taminay raha teo ampelantananay fahefana dia efa nitanterahanay daholo. Nangataka nareo tany Akanjanakefina nangataka nareo tany Ambato Finandrahana nangataka nareo tany Manandrina nangataka nareo tany Mito nangataka nareo tany Fandrina nangataka ny teto Marosoa nitanterahanay fa mba zao kosa mba mangataka aminareo kosa zany androany ka ho tanterahanareo sa tsy ho tanterahanareo satria fitimy famaliny atsika rehefa mba mangataka ianareo dia niezaka zay satria taty aminay fahefana amin'ny 15 volana octobre any aminareo ndray fahefana ka dia mba mangataka aminareo izahay arotsahy ny vato ny ajo larana fahaenina fa zay mba hoe fitia mivaly fitia ka vonina ianareo sa tsy vonina vonina sa tsy vonina zay tena mariky ny fitiavana marina sy fankatiavana amintsika menakavy. Mazava araka izany fa mampiavaka ity kandida ity manoloana ireo 23 hafa mpifaninana aminy ary fantatry ny vahoaka tamin'ireo faritra rehetra nolalovan'ny raha teo izany hatramin'ny fanomboan'ny fampielezan-kevitra dia nefa nanomboany nametraka vavaasa manerana ny Madagasikara. Izy irery ihany koa amin'ireo kandida filoham-pirenena efa nanana andraikitra no nahasay namoaka tamin'ny mangarahara ny tsipirian'ny fomba nitantanany volam-bahoaka ary nandrakitra izany hoe boky mitondra lohateny hoe Fits 500 nitantanana. Ireo rehetra ireo no isan'ny tena naharesy lahatra an'ireo vahoaka rehetra tamin'ny toerana efa nandalovany tamin'izao fampielezan-kevitra izao fa tsy misy ankafony ary madio manoloana ny feon'ny fieritreretany sy manoloana ny vahoaka malagasy tokom-pahefana ity kandida ity. Profo anarivony hatrany ny vahoaka ny tonga manotrina azy. Etsekilan'izay moa tahaka ny tao Ambatofotsy tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity tsy miandry ny fandalovan'ny kandida ajo ireo mpiaradia aminy ankehitriny amin'izao anatin'ny fampielezan-kevitra izao fa miezaka ny mifamory sy mifampiresaka ary manao fanentanana amin'ny fampiasana ny bileta tokana sy ny antony fidianana ny kandida ny MMM amin'ny 15 octobre ho avy izao. Mifanindrina amin'izany ihany koa ny fanentanana ny isam-pokotany anefa ny adidiny amin'io fifidianana ho avy io. Eo amin'izay tontolo ny fampielezan-kevitra izay hatrany enotra ty andrenivohitra ankehitriny ny ako ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandida sasany izay mivohy ny resaka fiaviana sy firazanana. Manamelika izany ny olom-pirenena sendranay nambaran'izy ireo fa tsy mendrika ho filoham-pirenena izay mbola mivohy izany amin'izao vanim-potoana izao fanadihadina.
Raha ohatra hoe amin'ny hevitra ny sasany dia mety hitarika fanankorontanana satria mety misy hevitra mifanisy zao dia mety hitarika fanankorontanana. Ohatra ny hoe tsy mety amiko aloha zany ilay izy satria ohatra ny hoe ho an'ny malagasy iray manontolo zany le zavatra fa tsy hoe ho an'ny Fianaratsoa fotsiny io ohatra na ho an'ny Antananarivo fotsiny. Raha olona rasista aloha ohatra tsy mety fa zany hoe ho an'ny malagasy iray manontolo ilay izy. Eny moa fivakisana ilay izy zany fijerika azy. Tsy dia tsara raha ny hevitro manokana tsy mendrika satria mety hisy fitany lanina zany ho aminy amin'le fiaviana amin'le amin'ny toerana ny aviany. Tsy mendrika zany, tsy mendrika tady ampisarasara ny olona. Resaka fiaviana zany raha ohatra hilatsaka ilay kandida satria raha hilatsaka izany izy dia tokony mijery ny fitovizan'ny malagasy rehetrarehetra zany fa tsy resaka hoe fiaviana vatsy na vatsy. Hitarika fanavaka vahana zay zao raha amiko manokana. Raha tsy dia miendrika filonga ama raha zany ka. Misy zato ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina no ho avy eto Madagasikara mandritry ny andro anatanterahana ny fifidianana. 420 ora ao aorian'ny daty na anatanterahana ny fifidianana dia moka ny tatitra izy ireo fanadihadiana. Mizara roa ny fahatongavan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina eto Madagasikara araka ny nambarany Maria Moniz izay mpikambana ao amin'ny parlemanta Eoropeanina sady mpitarika ireto iraka ireto. Eo raha izay manao ny asa manomboka mandritra ary aorianan'ny fifidianana izany hoe asa lavitrezaka. Eo kosa ireo izay anara-maso sy ny fifidianana mandritra ny fotoana natanterahana izany fifidianana izany. Ho an'ireo izay nanao ilay asa lavitrezaka dia efa tonga teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 20 ny volana septambra teo izy ireo ary manara-maso avy hatrany ny fampelezan-kevitra sy ny fiasan'ireo haino aman-jery amin'ny famoahana ny vaovao ny propagandy. Nous allons observer le processus dans son ensemble, y compris les cadres juridiques, sa mise en œuvre, le travail de l'administration électorale, les activités de campagne, le fonctionnement des médias, les votes, les décomptes, la transmission et la promulgation des résultats, ainsi que l'étape de contentieux électoral. Iparika amin'ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara reto mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina ireto ary isy fiara-miasa amin'ireo mpanara-maso vahiny hafa toy ny avy amin'ny vondrona Afrikana mba ahafahana mifampitsinjara amin'ireo toerana izay tena hiasana indrindra ny amin'ireo toerana lavitrezaka. Je crois qu'avec ça, tout le travail de tous les observateurs internationaux, il y a des SADC, de l'Union africaine, il y a des observateurs locaux aussi. Je crois qu'on va pouvoir couvrir et donner un aperçu correct et propre de comment se déroulent les élections. Avy amin'ny firenena 20 no ny aviany ireto anara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina ireto. Isy ny sosikevitra mikasika ny antsarana ny fifidianana ao aorian'ny fanara-maso. Miankina betsaka ihany koa amin'ny tatitra izay ho ataony ireto iraka ireto ny ho avy Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena indrindra amin'ny fankatoavana ny voka-pifidianana. Pejy hafa kosa indray eo amin'ny tontolon'ny asa 40 ora isan-kerinandro no fotoana tokony hasan'ny olona iray ary tsy tokony oatra ny 20 ora isan-kerinandro ny ora ambony ampanga na ny heure supplémentaire. Tokony ahazoana tatao na majoration 30 isan-jato amin'ny vola tokony horaisina isam-bolana izany raha toa ka mihoatra ny adiny 7 isan-kerinandro ny ora ambony ampanga ataon'ilay mpiasa. Tokony ahazo ny 50 isan-jato ambony ny karama-raisina isam-bolana. Matetika tsy dia mianoka loatra amin'ny heure supplémentaire io ny mpiasa tokony ahazo zany eto amintsika. 7 ora isan'andro ny tokony isan'ny mpiasa rehetra. Tsy maintsy azahoana lalana fa amin'ny inspection du travail ny ora ambony ampanga ataon'ny orinasa ary misy ny sazy mifandray amin'ny tsy fanaovana izany. Asa maika ampanaoviny mpampiasa tampoka tsy maintsy enjehina. Misy izy ireny andresaka raha mara-dalàna. Misy ihany koa ny mpampiasa ao aorian'ny famitana ny hiraka mora manadino ny asa nampanaoviny. Raha ohatra zany hoe miteny sefonay hoe misy asa maika dia tsy maintsy mijanona zay, tsy maintsy fitana le asan'olona na esana mandraparain'ny andro ary zatr'olona dia tsy maintsy fitana. Pourcentage azonao manokana raha hoe nanao heure supplémentaire zay ianao za tsy mbola nisy zay? Tsy hitany mihitsy ilay izy ilay tsy hitany anaty karama ilay izy manay tena marina. Arakaraka ilay andro fety sy ny anona iasanao zany
misy 25%, misy 50%, misy 100%. raha hoe ao anatin'ny herinandro izy zany eo amin'ny adiny 7 ny fitambarana ao anatin'ny herinandro hoe mihoatra adiny ray sasany zany par jour zany dia indray raisiko isaky ny mandeha hoe 10 000 15 000 zany. Misy ny manaja fa maro kosa ny tsy manaja ny heure supplémentaire izay tokony azahoana vola ambony apanga hatramin'ny 30 na 50 isan-jato amin'ny karama isam-bolana. Voasaziny lalàna ny tsy fanomezan'ny mpampiasa ny vola tokony ho raisin'ny mpiasa ao aminy, azo toriana mialohan'ny 12 volana ny mpampiasa tsy manatanteraka izany. Amin'ny ankapobeny zany ny ora iasana dia noferana 20 ora isan-kerinandro na 40 heures isan-kerinandro, donc 40 heures par semaine. Zany hoe nivelan'izay 20 ora zay zany dia lasa ora ambony apanga izay atsontsika amin'ny mahazatra heure supplémentaire. Mazava ho azy zany rehefa misy mpiasa iray manao heure supplémentaire dia tokony ahazo majoration izy natatao, dia fikajeny tatao io dia mizara roa. Io zany hoe misy ny 8 premières heures zany ivelan'le 40 heures par semaine mahazorena 30% na hoe 30 isan-jato ny karaman'le mpiasa amin'ny fotoana iny. Dia ny ivelan'izay zany raha ohatra izy mihetra amin'ny adiny 20 ny heure supplémentaire ataon'le mpiasa dia mahazorena 50% na zany hoe 50 isan-jato. Ary ny ferana nefa ny fanaovana heure supplémentaire anatin'ny herinandro dia tsy tokony mihoatra ny 20 ora na 20 heures par semaine. 7 sy 1 hetsy ariary io ny karama farany kely indrindra azo raisin'ny mpiasa iray eto Madagasikara. Azo toriana any amin'ny inspection du travail ihany koa raha toa ka latsak'izay ny vola raisiny. Mila ampahafantarina mialohan'ny herintaona azy ireo ny tsy fanarahan'ny mpampiasa izany. Fa ny tsika ny karama farany ambany dia antsoina hoe salaire minimum d'embauche izay miferan'ny lalàna ho 108 000 ariary amin'izao fotoana izao ho an'ny mpiasa izay napetraka hoe ry amin'ny farany ambany ery zany ny échelon zany moyen na IA. Raha tsika sarasara dia hoe reny olona manao asa na mpiambi-tanàna na reny hoe irakiraka madinika reny zany hoe asa maivana zany 108 019 ariary zany eo amin'ny 500 000 amin'ny franc tsika teo aloha. Dia raha misy indray zany hoe tsy fanarahana an'izay hoe salaire minimum zay raha ohatra misy mpampiasa ohatra mampiasa olona latsak'izay ohatra mety hoe 300 000 francs na ohatra zany ohatra natao karamana reny mpiambo indray dia ahoana reny. Dia amin'izay fotoana izay koa ny azonay miditranteratra zany zay manarina izay zavatra izay dia ampanatsoana kombo tota na mety misy mihitsy ny fitsitrenan'ilay orinasa dia sao dia mpiasa ray manontolo mihitsy voakasika izay dia ezana zany mandresy lahatra an'ilay mpampiasa hoe ahitsilo ilay karama. Fa rehefa tsy ahitsiny iny dia tsy maintsy mamoaka zany izay didy hoe tia mifanaraka amin'iny dia tsy maintsy aloha vao lelanelana. Araka ny teninao raha ohatra zany le olona karamaina 9 ariary fa tsy tratra le raha etsiny nefa zavatra hoe tokony ratsika nandritry ny embolana dia tsy maintsy peona tsy maintsy aloha amin'ilay mpiasa le karama ny embolana banga iny dia amitombona ny eniny. Raha nandritra ny 9 volana izy zany nandraiza karama tsy amin'izay dia finoana aminazy lelanela karama nandritra ny 9 volana. Fa ny tsara marihana zany indrindra ho an'ny mpiasa tsy tokony tara ny 10 volana izy no manao fitaraina satria lasa maty paikandro na hoe frappé de prescription zany le fitakinan'le zony na le fitakinan'le droit. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana tsy mahafantatra ny lalàna mifeny asa sy ny manodidina ny ora ambony apanga ny akamaroan'ny mponin'eto rehefa tsy zaka ny ora fiasana ny miala amin'ny asa avy hatrany no ao an-doha fa tsy misy manana eritreritra ny toreny anivon'ny mpanara-maso ilaina ny fampidiniana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa mialohan'ny asana. Nisy ny teny midina navoaka ny tale jeneraly misahana ny asa tamin'ny 30 septambra lasa teo, milaza fa ato vonjimaiky ny fifidianana ny solotenan'ny mpiasa na ny délégué du personnel amin'ny orinasa rehetra eto Madagasikara. Fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny ankizy sy ny tanora intsony ankehitriny ireo fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao toy ny finday avolenta sy ny solosaina. Tsy ny toerana rehetra misy azy ireny anefa dia afaka ampiasain'izany avokoa toy ny ao an-dakilasy. Fitaovana ilaina amin'ny fianarana saingy lasa fampiasa amin'ny fialamboly amin'ny ankapobeny. Fanadihadiana. Manomboka amin'ny kilasy fahaenina eo amin'ny 10 taonany ny ankizy atao amin'ity toeram-pianarana ity dia efa mitondra finday mandeha mianatra. Na dia voarara ny fitondran'izany araka ny fitsipika amin'ny feny sekoly dia samy manana ny antony hitondrany na ampitondrainy ray aman-dreny azy finday any am-pianarana ny ankizy ny taona 13. Indray na mamanay dia indray ianona indray zay no lalao jeu. Ho an'ireo efa any amin'ny kilasy ambonimbony toy ny ao amin'ny kilasy de seconde kosa dia ny atsasa-manila ny mpianatra no mitondra finday sady mampiasa izany amin'ny fotoam-pianarana.
Ifaneraserana amin'ny namana na koa anaovana fikarohana amin'ny aterineto no antony itondran'ny ankizy finday. Misy raha teo ireo taranja izay ilana fikarohana amin'ny aterineto toy ny tantara sy ny geografia na koa ny art plastique. Andefasana message na anaovana internet sy recherche. Adigno sôratra ny calculatrice dia amin'ny telefôna nampiasaina. Misy message urgent Trangana fahaverezana na fanarahana ny fitsipika amin'ny feny sekoly kosa no antony tsy hitondran'ny sasany amin'izy ireo fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao toy ny finday ao am-pianarana. Manana fahatsangana. Izay no teny parents hoe tsy azo mitondra telefôna aty am-pianarana. Indrindray aty misy indrindray zany aty ohatra misy mpangaroposo na tonga dia misavasava na indrindray misy misavasava kitapon'olona. Ina very? Le téléphone portable, les technologies, les oxyre. Tokony ho an'ny ankizy ny mandanjalanja ny fampiasana ireny fitaovana ireny raha ny hevitry ny mpanabe. Misy ireo taranja izay tsy afa-miala amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao ary tsy tokony ho sakana ihany koa ny tsy fahaizana mikirakira azy ireny raha hatr'izay any aoriana. Misy karazana ankizy zany tonga aty tsy tonga saina akory izy hoe hianatra ny tokony aleha aty fa ohatra hoe fanaon'ny olona le mankaty am-pianarana dia tonga fotsiny izy. Ohatra hoe lasa mijery zavatra hafa noho le zavatra consigne tokony omen'le mpampianatra. Misy foana zany ka ohatra an'izay. Fa par contre kosa raha ohatra ka hoe ho an'ny ankizy tena vonona mianatra dia hita misongadina mihitsy hoe tena ilainy mihitsy le teknolojia. Betsaka ny tombontsoa izay afaka trandrahin'ny tsirairay amin'ny fanaovana fikarohana amin'ny aterineto. Moramora kokoa ho an'ny mpianatra ny mandray fahalalana amin'ny alalan'ny fikarohan'izay ataony. Misy ny finiavana fa eo ihany koa ny mianatra amin'ny fomba mahafinaritra. Tsy vitany hoe vetivety dia ho azon'ilay ankizy dia lesona fa ho tadidiny izy ary sarotra aminy ny anadino azy. Raha ohatra ka izy mihitsy mitady amin'ny sy ao anatin'le méthode participative koa moa izay zavatra izay. Ny Facebook ifaneraserana amin'ny namana iresahana zavatra tsy mifandraika amin'ny fianarana loatra no tena mahaliana ny ankamaroan'ny tanora ankehitriny. Mbola tsy tafiditra ao anatin'ny kolontsaina ny manararaotra ny fahalalana omen'ny aterineto. Tsy tokony ho toerana hitondrana finday raha teo ny toeram-pianarana izay toerana natao hikolokoloana ny saina. Dimy ny finday efa nalain'ny mpanabe tao amin'ity toerana ampianarana ity tamin'ity taona ity noho ny tsy fanarahan'ny mpianatra izay fitsipika izay. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena ny sokatra androany tetsy Andotapenaka ny Tour de Matandi any 720 fiara enina amby 30 nanainga iazo anantara manara ny tolakandro teo fanadihadiany miarantsoa. Nanomboka androany ny tralisy cam orange sa Tour de Matandi any 720 no tafiditra koa amin'ny dingana fa efatra amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Sidra manokana roa tamin'ireo 12 voalahatra mandritry ny 3 andro natrehan'ireo mpifaninana 430 nandray fengana ny tolakandro teo. Ho an'ny anio dia nanainga ho an'ny Antaramanana hiatrika lavirana 7,400 kilometatra ireo mpanamory. Ifampitady adiny lohan'ny filaharana nasionaly amin'ny fananany tiro telo voalohany. Raha ny filarana amin'ny ankapobeny amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara aloha amin'izao dia mitarika Vonjimaika Mathieu, manaraka azy akaiky Boum ary fahatelo Olivier. Fanomanana ohatry mahazatra ihany. Ny elanelan-ralia misy eo amin'ny 2 volana eo dia izay ny fotoana iomanana. Tokony aina aloha misy dia tsy maintsy misy koa fa izay no atao eto hoe hiady. Ho an'ny laharana faharoa kosa efa manana ny tetikadiny izy anenjehan'ny laharana voalohany. Ny andraisena angambany aloha miezaka mitazona ny ritmanay amin'ny ralia fotsiny. Dia hita hoe mila ampiakarina sa mila atao ahoana ilay ritma dia hita avy eo. Ny fiara salama tsara ka. Salama tsara ny fiara dia miezaka ny anao zavatra tsara aloha dia hita eo raha riva hoe ohatrany ahoana. Ny sedra ny lalana angambany aloha ny hitako ohatrany ratsaratsy dia tsy maintsy gérena ihany ilay tomobile fa ny ankoatr'izay savaka. Ankoatr'izay, roa ny fiara entin'ny andriambavilanitra teto dia ny Golf type 3 entin'ny Sylvie Skopeki ary ny 205 izay efa nentin'ny Alcazarias Ministène hatramin'izay. Ho an'ny Alcazarias taorian'ny olana tany Mahajanga iny dia efa milamina tanteraka ny fanamboarana ny fiara. Nanao moteur complet zay noho ilay avy any Mahajanga nisy problème iny. Dia alina mihitsy ny voavita alefa miray maraina. Tsisy essai zany zay tsisy inina fa dia Antaramanana manao essai.
Hiezaka hanao izay mety hita misy an'ilay lavabe iny moa ilay spécial fa dia hiezaka hanao izay mety. Ny super spécial etsy Andotapenaka amin'ny refray metatra 700 kilometatra kosa ny sedra manokana miandro ho an'ny rapitso, raha sedra manokana 5 kosa no voalahatra ho an'ny zoma sy asabotsy. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy, isaorainao nanaraka ny etatra amin'ny farany, mamefotoanao indray raha ampitso tahaka izao veloma tompoko.